Izay ny amin'iny vaovao iny fa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny hetraonline izay atao mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ireo mpandoa hetra sy hanatsarana ihany koa ny fomba fiasan'ny foibem-pitantanana ankapoben'ny hetra. Claudia Rasoloson sy Mamy Rasoanaivo mitatra izay vaovao izay. Tafiditra anatin'ireo fanavaozana sy fanatsarana eo anivon'ny foibem-pitantanana ankapoben'ny hetra ny hetra online izay azon'ireo mpandoa hetra ampiasaina nanomboka tamin'ity 10 volana jolay ity. Natao androany teny amin'ny Carlton ny fampahafantarana an'izany logiciel vitany manampahaizana malagasy avy amin'ny sampandrarany hetra izany. Ty logiciel vaovao ty moa zany dia ampiasaina avy amin'ny alalan'ny internet. Dia tranokalatseratsera zany naiza eto Madagasikara ianao dia afaka manao foana fanambarana momba ny hetra, fandoavana momba ny hetra ary mamoaka le référence na carte fiscale. Zany dia afaka imprimenao iny any an-tranonao any dia efa vita ao anatin'le logiciel daholo zany izay dingana rehetrarehetra izay. Ny tena mampiavaka azy dia natao faran'izay tsotra izy ity. Zany hoe izay olona rehetra efa mila mahafantatra kosa aloha hoe mampiasa internet ahoana fanaovana an'izany. Miditra ao amin'le tranokalatseratsera ny direction générale ny impôt fotsiny dia afaka manao an'izay asa rehetrarehetra izay milana fandehanana tany amin'ny birao zany teo aloha. Manana ny heviny ihany koa ireo mpandoa hetra tonga teny an-toerana. Ny fandrarana ataoko zany dia mikirakira resaka impôt mandrona client eny zany ataoko dia mety io indrindra amin'izao zavatra mitrany zao amin'le centre fiscal le grève io zany matetika zany ny contribuable tonga any amin'ny fiscal androany dia tsy voaray rapitso afaka pitso fa amin'io tonga dia manao kany amin'ny banque izy mametraka ao divisionnement dia mahazo ny débit dia tonga dia alefa ny télé déclaration dia vita ny déclaration fa tsy miandro hoe vezivezy 2 andro 3 andro ohatran'izay mitranga teo amin'izao situation zao. Azo antoka kokoa ny fampiasana ny SAFI na ny système d'administration fiscale intégré ary aingana kokoa ny fampiasana azy. Tsy misy intsony ny fivezivezena fa vita eo apototry ny solosaina ny dingana maro tokony ho tanterahana. Ny 12 sy 13 jolay ho avy izao dia isy ny fampianarana ny fampiasana ny hetra online atao ho an'ny mpandoa hetra eny amin'ny DLC Anosy.